ny mahamaika sy ny mazava-dehibe ny fiomanana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra. Ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra dia tsy angano na tantaran'ny foronina fa faminaniana voamarina ara-baiboly ary fotoana tsy maintsy ho avy. Ny fahafantarana ny fisian'io fotoana io dia tokony hiteraka etaeta lalina eo an'i Jesosy ary indrindra hahatonga fiomanana amin'io andro lehibe dia lehibe io. Efa mihamandroso alina isika rehefa mamanton'alina raha ny famantaran'oran'ny Tompo. Dia raha antsika mahita fa efa miatanteraka eo ambany masontsika tsikelikely ireo faminaniana ara-baiboly maro manambara fa efa andro farany izao. Efa tena eo ambaravarany Jesosy, maika noho izany iomanantsika eo aminy eny amin'ny raony lanitra. Nahoana? Satria tampoka amin'ny fotoana tsy ampoizina ary tsy misy fampilazana io fahatongavana io. Efa nilazany rahateo izy, koa amin'izany miambeny anareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay iavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho taminy. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Fotoana izao ametrahan'ny kristianina ity fanontaniana ity amin'ny tenany tsirairay avy. Ahoana no ataoko ahavonay amin'ny fampakarana na ny enlèvement? Mamaly antsika mazava ny tenin'Andriamanitra ny amin'ireo tokony atao sy ny toe-panahy tokony hananantsika mba ho vonona amin'ny fotoana lehibe sady manan-danja indrindra ho antsika kristianina io. Ny fepetra voalohany dia izao hoe nateraka indray marina tokoa ve aho. Fantaro fa mba hahatonga ny olona ho voaray rehefa tonga ny andro ny fampankarana na ny enlèvement izay fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra, dia mila mandalo ny fahaterahana indray izy. Lalana tsy azo elana mihitsy io, na manao ahoana ny hatsara-toetra sy ny hatsaran'ny fiainan'ny olona iray. Na ireo heverina ho mendrika indrindra amin'ny fiarahamonina aza sady tsara toetra indrindra dia mitovy ary azo lazaina ho toy ny mpanota matevi-koditra ihany raha tsy mandalo io fahateraham-baovao io. Entitra Jesosy raha niresaka io fahateraham-baovao io ary nambarany fa tsy afaka hita ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ny olona iray raha tsy mandalo amin'izany. Hoy izy tamin'ny Nikodemosy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Vanim-potoana sarotra izao iainantsika izao satria ao anatin'ny fifangaroana tanteraka. Betsaka ireo mihevitra ny tena no kristianina satria mamonjy toeram-pivavahana samihafa na dia tsy mbola nandalo sy ny aina io fahateraham-baovao io akory aza. Betsaka ny manafangaro azy amin'ny batisa fotsiny. Maro mihevitra fa efa kristianina satria nandray anjara tamin'ny hetsika tany amin'ny toeram-pivavahana, nanolotena tamin'ireo asa fanompoana sy asa fitoriana marobe, manana andraikitra eo anivon'ny toeram-piangonana, kanefa tsy nandalo ilay fahateraham-baovao marina ary tsy lasa olom-baovao arak'ilay voalaza ao amin'ny Korintianina 4:5 hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ny famonjena toeram-piangonana, ny famerenana vavaka tsy anjery, ny fanaovana fivahinianana masina, ny fanarahana fomba-pivavahana maro isan-karazany, eny hatramin'ny fanaovana soa eo anivon'ny manodidina aza, eo imason'olona izay hiverina ho mpivavaka, ireny rehetra ireny dia mety ho fitaka ihany ary tsy mahasolo ny fahateraham-baovao velively. Izany ateraka indray izany dia olona novaina tanteraka. Na fomba-pivavahana manahoana na manahoana dia tsy misy mahavita ny asan'ny fahaterahana indray ho an'ny olona iray afa-tsy ny fanamasina irery ihany. Io olona nateraka indray io dia tena manana fiainam-baovao izay nahitana fanovana tanteraka amin'ny lafim-piainany, ny fomba fiainana, ny fisainana, ny fanao araka ny voalazan'ny Romanina 12:20. Hoy ihany koa ny voasoratra hoe ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka n'Andriamanitra, araka ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana.
tsy aivoko fa io fahateraham-baovao io ny fepetra voalohany tsy maintsy lalovanao raha teo anisany ampankarina amin'ny fampakaram-badiny zanak'olona ianao. Ny fepetra faharoa izay ny fanohy amin'izay ihany dia ny fibebahana marina. Betsaka ireo milaza fa ny fibebahana dia amin'ny andro ny fanoloran-tena ihany. Tsia, ny fibebahana dia fanenenany amin'ny fahotana vita, fiaikaina heloka ary fialana tanteraka amin'izany, kanefa eny an-dala mpiarahana amin'ny tompo dia mbola misy zavatra anokafana ny maso hatrany ary mitondra fibebahana ho an'ny tsirairay ihany koa. Tsy ahoy izao aminareo raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Fantaro fa ireto manaraka-reto ny tena amaritana ny fibebahana marina. Fiaikena heloka marina, fahatsapana fanampalahelo an'Andriamanitra voalohany indrindra tahaka ny voalazan'i Davida ao amin'ny Salamo 150. Alahelo lalina noho ny fahotana vita sy fanamelohan-tena manoloana an'Andriamanitra izay masina. Ary raha tonga izy dia ampiaika izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Rikoriko lalina sy famotsonana tanteraka fahotana, fanapana tanteraka ireo fahazaran-dratsy rehetra, anisan'izany ny sampy amin'ny endriny rehetra, mety ody, mety olona, mety fomba fanao, mety vola ihany koa. Ny voasoratra nefa hoe izay manafina ny fahotana tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy azy no mahazo famindrampo. Ny fibebahana ihany koa dia fitsorana, fiaikena heloka amin'izay nanotana ary fanonerana izany arak'izay azo atao. Isan'andro ny tsirairay dia asain'ny tenin'Andriamanitra hanitsy ny fiainany mba ho vonona amin'ny fampakarana amin'ny fotoana rehetra. Ny fepetra manaraka takian'ny tenin'Andriamanitra mba hanisan'ireo voaray amin'ny fiverenan'i Jesosy dia ny faharetana amin'ny fahamasinana. Faharetana fa tsy hoe fananana fahamasinana nandritra ny fotoana fohy, fony voanan'olon-tena ihany, na hoe fahafantarana ny amin'ny fahamasinana fa tsy fiainana azy akory, fa fitoerana ho masina mandra-pahatonga an'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Nieza mitady-pihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana tsy mba hita ny tompo. Betsaka ireo milaza ho vonona sy manonona foana ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rahon'ny lanitra kanefa manao ota sasa ary tsy miaro sy mikatsaka izany fahamasinana izany. Fahadosoana roa goavana no ampianarina ny mpino ankehitriny dia mihazo ny famonjena amin'ny alalan'ny herin'ny tenany izay diso tanteraka sy ny filazana fa rehefa lasa kristianina ny olona iray dia tsy misy atao tsongy fa dia afaka manao izay fiainana araka ny itiavany azy izy. Tsia, isan'andro ny kristianina dia miomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ary mikatsaka ny mba hanana ny fiainana manome voninahitra sy manaja amin'ny tompony sy ny mpamonjiny ary amin'ny atsipiriam-piainany mihitsy izany. Manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo dia tsy vita fotsiny eo amin'ny hoe nateraka indray nanolo-tena fa manana fifandraisana tsy tapaka amin'ny isan'andro. Io fifandraisana io dia tokony hitombo hiamafy ary ho lalipaka ka tonga anao ho vonona isa-tsekondra amin'ilay andro fampakarana. Ny fahamasinana indrindra koa dia fananana fo madio, tsy misy loto, tsy misy lolo-po na tsy famela-keloka na lonilondy. Ny olona vonona amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahon'ny lanitra dia mamela tanteraka ireo olona nanisy ratsy azy na inona antony araka ny voasoratra hoe aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampianatra sy famela heloka tahaka namelan'Andriamanitra ny helokareo amin'ny Kristy. Fepetra manaraka ary anisan'ny sakana goavana ho an'ny maro raha tsy mitandrina dia ny fahavarianana amin'izao fiainana ny fiainana ankehitriny. Anisan'izany ny famoriana rena, ny fitiavan-tena sy ny tsy fiheverana fa tsy ny an'ny-tena sy izay mampetipety azy. Raha tena miomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy tokoa ianao dia mibanjina ny lanitra ianao ary mijery ireo manodidina anao fa tsy manangona fotsiny ho an'ny tena. Ny voasoratra hoe koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy fa tsy ny etỳ tany fa efa maty ianareo. Ny kristianina vonona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy dia tsy miraiki-po amin'ny etỳ tany, tsy manaky-po ary tsy rototra amin'ny haren'ny tany izay mahamaika ny olon-drehetra amin'izao fotoana izao. Fepetra maika ho an'ny kristianina teo voaray amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahon'ny lanitra indrindra koa dia ny fiandrasany isan'andro izany fiverenana izany. Amin'ny fomba ahoana moa? Voalohany indrindra dia amin'ny fitiavana sy fankamamiana izany fotoana lehibe izay andrasana izany. Hoy ny voasoratra hoe
hatr'izao dia tehirizina ho any satrokonahitra ny fahamarinana izay omen'ny tompo tsara marina ho am izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tiany fisehoany koa. Ny tena mampiavaka ny kristianina vonona ho amin'ny fiverenan'i Jesosy dia ny tsy fahazoany aina firintsony ary indrindra ny fahamaizany anakaiky ny tompo. Tsy mahazo aina firintsony amin'izao fiainana ety an-tany izao ary maika ny hamonjy an'i Jesosy satria tsy ety ny tena fonenantsika mandrakizay ho ny voalaza ny ten'Andriamanitra hoe fa ety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy. Ny olona tia sy miandry fatratra ny fiverenany koa dia olona tia vavaka, olona miambina ary tsy matory sy variana. Ny fampitandremana mifandraika indrindra amin'ny fiverenan'i Jesosy io ao anaty Baiboly dia ny hoe miambena, miambena, miambena mandrakariva. Toa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo, na ho hariva na ho mamantonalina, na ho maneno akoho na ho maraina, fa andrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Fantary fa ny olona miambina sy miandry ny fiverenan'ny tompony dia tsy manam-potoana ary tsy irahan'ny tompony anakiana sy hanaratsy ny namany, na ny manodidina azy na ny rahalahy sy anabavy ao amin'ny tompo. Ao anatin'ny fiambenana amin'izao vanim-potoana izao ny fiambenana ny vava tsy hifanaratsy na hifanamelo satria mety ho antony ahataraiky izany raha tonga tampoka ny tompo. Aza mifanaratsy ry rahalahy izay manaratsy rahalana amin'ny tsaran'ny rahalany dia manaratsy ny lalàna sy ny tsaran'ny lalàna. Aza mifampimonimonna ry rahalahy fa andrao elony ianareo, indro ny fitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Farany eo ampiandrasana azy indrindra mba ho voniny ianao rehefa tonga izy, mba ho voniny sika rehefa tonga izy dia fepetra ihany koa ny fahatokiana amin'ny teniny, fitoerana amin'ny fahamarinana, tsy fanovana ny tenin'Andriamanitra ary tsy fiemorana amin'ny finoana ka fiodinana amin'ireo endrim-pivavahana samihafa mamily ny tenin'Andriamanitra marina. Tano amin'ny finoana sy ny fitiavana ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa rena tampo ny voasoratra. Efa akaiky dia akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Aoka tsika tsy hanao kinanga, aoka tsika tsy ho variana fa tsisy fandroany fiverenana io ary tsy azo saina ny alahelo sy ny herifirin'ireo izay ho tavela, indrindra fa nampahafantarana ny amin'izany andro lehibe sy manandanja izany. Mba ho tafahomana ilay isika ary hanasa ny akanjontsika isan'andro ka anisan'ireo ampakarina amin'io andro lehibe sady mamy indrindra io. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo hoe eny ho avy fainga ianao. Amen. Avy Jesosy Tompo.